manana olana inona ny olana kosa izy nareo tsy mety malaza dia izay no nahatonga anahy nijanona tsy nanao mozika intsony dia izay ilay izy mbola tsy tapitra ka taloha zany iny hatramin'izao moa zany efa tsy taloha anisan'ny olona tena tia mozika be ary tena nofinofiko mihitsy zany hoe hanao mozika zany taloha androso na dia hoe tsy tena hoe tena malaza be ary fa mba fantatry ny olona miresaka mozika izay zavatra rehetra ataoko namorona hira anisan'ny zavatra nafinaritra be anahy mihitsy zany ary mbola mahafinaritra anahy indraindray koa nofinofy dia misy zavatra tsy maintsy ajanona ary misy zavatra tsy maintsy tanterahana dia misy zavatra azo ajanona dia misy zavatra tsy azo ajanona dia ohatran'izany ny eritreritro zany hoe ny mozika dia anisan'ny zavatra tsy maintsy nataoko tamin'ny sisany kely satria nanana olana be da be tamin'ny resaka mozika teo amin'ny andro toko-pianako dia ho tantaraiko anao hoe inona no nahatonga anahy nijanona tsy nanao mozika intsony izay elaela izay le vava be korotana bery ambony zany posiko lesy le tia tadidiko mihitsy ty vidéo ty tamin'izah tsy haiko firy taona tamin'izany mety tany amin'ny 2015 ve sa 2014 tany nanaovako an'ity vidéo ty le hira moa zany efa hira efa tao foana io hira efa vitako tsy haiko hoe tany amin'ny 2000 tsy haiko 2012 angambany na 2013 ohatrohatr'izany anisan'ny zavatra tsy navoakako mihitsy moa zany izy ty fa mba ohatrany hoe nanalako azy tao an-trano fotsiny fa tateoriana moa zany le izy dia navoakako natao clip officiel n'le hira mihitsy ary na dia izy ratsy be ny assumeko mihitsy zany hoe ohatr'izao mihitsy ny atomboako zany tamin'izany tamin'ny resaka mozika dia io moa zany nasiako description tamin'izany hoe gagabe zao ianao hoe ratsy be le izy ny tena marina vidéo nataoko foana nataoko foana tao an-trano tamin'izany fotoana zany io tao amin'ny chambreko tany amin'ny dadanay moa zany tany itosy tamin'izany dia nataoko montage le izy dia tsy nitazomiko tao fotsiny dia tamin'izany fotoana zany ny olona navita clip tena hoe raitra tamin'izany fotoana zany satria nalaza be fa nanomboka nalaza be ny hoe HD appareil photo enjana be fa ny anahy moa zany tamin'izany appareil photo kely nindramiko tamina avany valako angamba nisy zay raha tsy diso nanaovako an'ity vidéo ito nampalahelo kely tamin'izany fa tena nasumeko zany le izy amin'izao fotoana izao dia io nataoko le izy satria ohatr'izay mihitsy ny atomboako zany tamin'izany nanao vidéo tsotra kely tsy tena ohatrany hoe bling be tamin'izany ary anisan'ny zavatra efa nieritreretiko foana ary nataoko foana ny resaka hoe manao montage manao mozika manao vidéo sy ohatr'izany tiako tena amin'izany zany hoe anisan'ny nofinofiko tena nankafiziko zany hoe lasa hoe hira zany omeko an'lisany amin'izay zany zao hoe inona ny antony nahatonga anahy tsy nihira rehefa nan'ilay nofinofy aloha zany dia tena niezaka nanao an'izay maximum satria tamin'izah vao nivoaka efa nisy moa tamin'izany ampatsivy kely anareo zay mety mbola tsy mahafantatra anahy tateoriana misy ny atao hoe pazapa asehoko kely anareo ihany hoe ohatran'izao zany pazapa zavatra nataoko tamin'ny pazapa zany tamin'izany yeah oh bon tena nafinaritra be mihitsy zany nireny tamin'izany anisan'ny hira tena hoe nakafiziko be ny vida moina anisan'ny zavatra nampiakatra be anahy dia izay zavatra izay zany tiako tantaraina hoe nofinofy rehetra tsy maintsy misy zavatra misy réalité foana zany ao ambadika an'le izy réalité amin'ny mozika eto an-tanàna dia anisan'ny antony voalohany nahatonga anahy nijanona ny hira dia ny manao hira eto Madagasikara eny mety any ivelany koa raha ohatra tsy tena mbola professionnel be dia anisan'ny zavatra tena mandany fotoana be mihitsy satria tena misy process be da be zany ataonao anatin'le izy
mandeha anao mitady olona anao ny instrumental anao ohatr'zao raha angaly akoro atao ohatr'zao patati patata de miandra ny olona indray aloha anao vita an'le izy de aveo indray anao mandeha indray makany amin'ny studio mienregistre an'le izy de miandra indray anao hoe anao mixage indray aloha de tena hoe lany fotoana be mihitsy anao manao mozika amin'izay zavatra rehetra ataonao izay zany mahatonga na lasa ohatra hoe tamin'izany tena mbola nasota fa be da be ny fotoana lany koa nanaovana mozika nefa tokony misy zavatra hafa tokony azo atao ihany aveo alany fotoana be nefa inona ny azonao aveo de ohatr'izay le mozika eto amin'ny tanàny Rapo nandalua de nitsangana le piasa vaviny nanatona le vaviny paruta saripo aveo niferina nipetraka inzay de nifanafana otrany hoe lasa dala milaza zafandaroka hatrany ohatrany hoe toerana hitako zany ny toerana iny ohatrandray zao tsy hoe sanatria hoe manaratsy olona fa reny zao ohatrany hoe de nofinofiny le vehivavy ny hirahira de nataon'le hirahira de bon tsika moa zany ohatrany hoe anisan'ny zavatra mahafinaritra antsika manala olona ao anaty Facebook de betsaka memea betsaka koa nefa mampirisika hoe alefao de anisan'ny choix zany ny resaka nofinofy mahafinaritra foana zay mihitsy le antony faharoa mahatonga na ohatrany hoe kifikify tamin'ny resaka mozika zany anisan'ny mozika tiako zany resaka tamin'izany moa zany tamin'ny andronay de nisy ny atao hoe R&B tamin'izany efa nalaza be ry Marion Spiro Mike tsy haiko na fantapantatra reo ankizy taty aoriana iny efa se génération aloha mahalala anazy sy Spidey nisy rappeur malaza be koa tamin'izany hoe valambe folo faingo telo faingo roa sisa passion be mihitsy zany manao mozika taloha zany hoe tiako tenena amin'izany zany anisan'ny zavatra sarotra na mitrandraka ny hoe ahoana ny ankafizan'ny sarambabe bahoaka ny mozika ataonao de anisay zavatra zany anisan'ny casse-tête mbola tsy tena voavahako foana hatramin'izay zay mahatonga na anisan'ny nakivikivy ana tamin'ny resaka mozika ny zavatra tiako nefa zavatra melodika be R&B be de za moa zany taty aoriana de mbola manao an'io style na mozika de ozy foana ny olona hoe tena tia lalesy le izy ka dikan'izany zany hoe tsy nalaza mihitsy nisy elany efa mbola toy zany eny efa tsy manino zany fa anisan'ny zavatra mampamafy koa zany mba hijerena ny hoe inona ny zavatra ivoarana taty aoriana zao misy nalaza be ohatra miova foana zany ny zavatra manana de mila mahay manaraka an'izay ianao zay nefa zavatra sarotsarotra tampoka ny mba ho consistant ao anatin'izay style zay tsy haiko nahazonareo hoe manao foana na hoe nety na tsy nety be na ohatra zany de zay zany anisan'ny zavatra nakivikivy ana ny bob mivoaka nefa ny fandehany kely zany revenu an'le izy zay ny antony anisan'ny nakivikivy ana tamin'ny resaka mozika mahagaga koa fa ny gasy zay zavatra hafahafa foana ny tiako tenena amin'izany zany hoe tsy hoe ratsy zay malaza fa hoe ohatra zao hoe le nijerentsika teo zao ohatra hoe resahana be tsy hoe tiana moa zany fa resahana be fa izay tena miezaka tsy resahana ohatr'izay zany ny sarotsarotra kely amin'ny resaka mozika za tamin'ny andro nanaovako hira de niezaka foana hoe misy akoro miainga amin'ilay hira talisany zany za tamin'izany manana karazana makety manao makety ohatrany tiasiako an'lisany reto zany le izy reto lasa findrakely io ohatrany hoe karazana makety ohatr'izao zany nanaovako hira tamin'izay ohatrany hoe misy hira zao foroniko an'ny rova izay vadiko moa zany de foroniko tamin'ny gitara le izy de makany amin'ny studio mihitsy mandany fotoana manao hoe atao voatr'izao ampianoko an'lisangely makety tamin'izany mandeha titran'le hira foroniko tamin'ny gitara mihitsy niezaka karoka zany tamin'izany nanao mozika Aniza zavatra nafinaritra be ana mihitsy tamin'izany namorona hira nandany fotoana be mihitsy nefa nanao hira de nisan'ny zavatra nanajanona kely ny mozika zany zay zavatra zay sarotsarotra tamiko zany nanaraka ny rythme ny zavatra
nalaza sy ny zavatra tian'ny olona rehetrarehetra de oza hoe eny mety mozika mihitsy angamba ny mety tsy de tena hoe miandry zavatra be zany ianao rehefa manao anazy fa ohatra ny passion rehetrarehetra manao ianao de rehefa mamerina aminao le izy de miezaka ianao rehefa tsy mamerina aminao le izy de miezaka ihany ianao de ohatra n'izay zay ny tena tiako tenenina anisan'ny zavatra natonga ana tsy nanao mozika koa de ny resaka ny miseho vahoaka ry zareo ny miseho vahoaka de anisan'ny stress de eny eo ihany le stress zany fa ny tsy fahampiana torimaso mila mandendehibe ianao zany efa tateorina tena tsapako fa olona tia mijanona ao an-trano de manao zavatra ao an-trano de rehefa tena nandinika lalina hoe bon mozika angamba mety tsy tena hoe tena mety nafinaritra be anay ihany raha hoe tena misy miantso foana hoe anao mozika sy ohatr' zany tena hoe nafinaritra be anazy zany fa mety le mihirahira sy mamoaka hira ary resaka streaming angamba nafinaritra ana am'le mozika indrindra am'izao vanim-potoana iainantsika zao hitanao zao iny zao Natal ohatra nisy resaka le zany hoe tao anaty Facebook hoe tsy nisy resaka retour na nisy nitoraka ny mpijery na ny technicien koa tsy nanao tsara n'izay asan'le rea de zany zavatra zany anisan'ny stress mila gérenao daholo rehefa mpihiry ianao tsy hoe mamerarina an'le rea manelingelina anao zany rehefa hoe tena ny enchaîne be da be ianao de sarotsarotra kely zany ilay ohatra n'izay kanefa rehefa tiana moa le asa zao ohatra ny malaza moa zany de tiana le asa de atao tsara de le reo moa zany efa s'excuse ihany tamin'iny de zay zany anisan'ny zavatra ohatran'ny hoe nandrerandreraka kely ana tamin'ny resaka mozika fa nefa tiako foana mozika ary anisan'ny tanjoko foana ny amoaka hira zany hoe laingalainga kely any zany le titre janona mpankafia be da be ny hira tiako be da be koa ny mpihira ankafiziko sy manosika ndraindray koa misy zavatra misy mpihira tateorina de manontany kely ana hoe ohatrana lesy loatra de mba manana expérience kely de mizara anisan'ny zavatra mahafinaritra foana zany any manao mozika inona moa ny azo ambara fa de zay ohatr'izay le izy de mankasitraka anareo jeratra ny farany satria raha tonga de amin'ny farany tianareo de noko fa tena nahaliana anareo le izy de masotondra ihary de amin'ny manaraka indray